Vaovao ara-kolontsaina ny anahazovahana teo amin'ny sokajy taona rehetra ny fandalinana ny kabary tao anatin'ny taona vitsivitsy izao. Porofony moa handiana mpiofana kabary miisa roa no indray navoaka ny fikambanana FIFAMA tamin'ny alahady lasa teo. Mitatitra ny vaovao Ravakarandriamanala sy Mamy Rasoanaivo. Ny kabary izay akoatra ny mahafomba iray entina mifanerasera amin'ny lanonana sy trangam-piainana samihafa amin'ny fiainan-janak'olombelona dia fomba iray hitazomana ihany koa ny soatoavana malagasy. Izay raha toa ny tanjona teo amin'ny fisian'ny fiaraha-miasa ny fikambanana FIFAMA na ny fiantso fampandrosoana ny Madagasikara sy ny AZOIMI na ny fikambanana mpiasa-panjakana avy amin'ireo rafi-panjakana samihafa tamin'ny alalan'ny fampiofanana mpiasa-panjakana momba ny kabary. Omaly moa no navoaka ny andiany voalohany ny salotra ny anarana santatra. Misy ny kabary atao amin'ny AZOIMI ny antony ilaina ny mpiasa-panjakana ny fitrandrahana ara-kolontsaina sy toavana malagasy eny amin'ny sehatra misy azy indrindra ny fanatanterahana ny asa ka misy ny aingony ato anatin'ny AZOIMI ny fisian'ny sapana kabary. Nofanina mba ahafetateraka ny fiantsanan'ny kabary ho mpiofana tao amin'ny andiany santatra ka mba hahatonga azy ireo hanao adidy eo amin'ny fiarahamonina. Zavatra tena nitedavina tamin'izy ireo tao anatiny izay fiofanana valo volana izay dia ny andraisan'ny adidy eo anivon'ny fiarahamonina, eo amin'ny ankaratsiana, eo amin'ny ankafaliana ary eo amin'ny fanafanana ny lanonana. Akoatra ty andiany santatra ty dia misy andiany iray navoaka ihany koa dia ny andiany Anibe ka olon-tsotra avy amin'ny sehatra samihafa no andrafitra izany ary ny FIFAMA no sanina fampiofanana azy ireo. Ny soatoavina malagasy kolontsaina ho aminy noho ny voizina amin'ny alalan'ny lahabolana ambava. Misaotra tomboky lahy makasitraka.